Fianaratsoa misy ireo ankizy isan'ny mamiratra saika amin'ny tana trano lalana voalohany amin'ny fanadinana eto amintsika. Vitsy amin'ireo tanora nefa ny manana fahafahana piasa ny internet ampitomboana ny fahalalany. Maro izy ireo no voatery miala vola posy ary mandeha toerana lavitra vao mahazo izany. Miasa amiko mihitsy ny internet ka. Ohatra ny hoe ilaiko amin'ny fianarana, zao manao recherche rehefa ny ampianarana. Dia ilaiko amin'ny fiainana andavanandro ihany koa ilay izy. Style hoe amin'ny gratos anazy eo ihany koa afaka maka information bebe kokoa. Tsy ho diso anjara amin'ny fahazoana internet hatramin'ireo tanora manana fahasembanana noho ny fisian'ity fitoerana ity. Zany tsy zavatra manahirana amin'izy ireo mihitsy zany ny mitendry ordinateur na mikikakika ny ordinateur hatramin'ny farany. Clavier zany efa haiko satria azerity koa ny machine à écrire izay ampiasainay tany ampianarana. Zava-dehibe ho an'ireo tanora eto Fianaratsoa araka izany ny fisian'ny internet azon'izy ireo trandrahana. Notokanina teto Fianaratsoa ny fitoerana faharoapolo ahazona izay internet aingam-pandeha maimaim-poana izay miaraka amin'ireo fitaovana sy kojakoja rehetra mifanaraka aminy. Tetikasa izay totosa no ny fiara-miasa teo amin'ny fikambanana Fity sy ny fikambanana Orange Solidarité Madagascar ary ny ministeran'ny tanora sy ny alavoly. Samby ny solidarité numérique dia programanay goavana be efa natombokay tamin'ny herintaona ary izay atrehantsika eto androany. Afilena ny ordinateur atolotray amin'ity fikambanana ity. Ny ministeran'ny tanora sy ny alavoly no nampetrano. Fao atao lahara-pamena ny fametrahana sy fampitaovana ary fanavaozana ny maison des jeunes na ny tranoben'ny tanora manerana ny nosy. Ny fahatsapahana an'izany indrindra no namolavolana ny ity tetikasa amasihana solosaina araina internet amin'ny maison des jeunes isaparitra ity. Afatry ny filohan'ny fikambanana Fity Ramatoa Mialy Rajoelina no vakiana tamin'ireo tanora teto ny fankahirezana azy ireo sy ny famporisiana azy ireo ahay ampiasa araka ny tokony ho izy ity fitaovana ity. Ry tanora namako, ianareo eto amin'ny Otomatsiatra dia nosafidiana manokana satria ity faritra ity dia mamoaka hatrany olomanga ny firenena. Koa dia izany no nahatonga anay nisafidy antifaritra Otomatsiatra ity. Mampivoatra sy mampivelatra ny saina moa ny internet koa mifalia trano ianareo ry tanora namako na azo zao tombontsogoavana izao ary indrindra azonareo kirakiraina maimaim-poana izany aitao izany ato amin'ity toerana ity. Solosaina enina avolenta misy internet aingam-pandeha ary coach multimédia no natolotry ny fikambanana Fity, Orange Madagascar sy ny fikambanana Orange Solidarité Madagascar ary ny ministeran'ny tanora sy ny alavoly tamin'izany.